miankoky eo anatrehanao ny fanirina rehetra, miankoky eo anatrehanao ny fikasana eny an-trano reo zay mitsanganao fahavalonay ara-tompo ao, iankoky eo anatrehanao. Misaotra anao zany manantena zay tompo fa ity herinandro ity dia herinandro mpifania, herinandro ny fitahia, herinandro izy tsy ho ny voninahitra ao, herinandro ampanapiratana mitavanao aminay. Mantoky zay Jesosy fa tsisy mialamaina zany amin'ny herinandro ity, fa hitombo amin'ny fahatsarana. Horakofana amin'ny ranao Jesosy ny fotoana. Misaotra tompo. Amen. Ry tompo Andriamanitra Andriananary, saina Zavabuale organizai Purificava narari mizani Lela uatilai sanakau misate Misasa jatetwa Samasi zona sada misante Uzuri vijaba na lali niza misante Matukizai pamitata na nau Manduru zayasa saza wanai Satya sitakami ya sambatanai Turi pitama na lali nizani Rai na pari tani ya sana Tariwe Tariwa umeti kamari kada Misaotra anao zay tompo. Angatanay ara Jesosy ny fitahinao amin'ny alalan'ny teninao indray. Ary horakofana amin'ny ranao zany. Valio Jesosy ny etaentany vahoakanao zay tonga eto. Matoy izy ireo Jesosy tonga eto ny hitady anao. Ao ireo zay mila fanasana, ao ireo zay mila vahaolana, ao ireo zay mila fanampinany aminao. Etsy hoe ilay tompo androan'ilay herinao. Ary ao ka hivadika ony Betesda ity toerana ity. Izany tongotra manitsaka amin'ity toerana ity, misy ony fagaganao Jehovah. Misaotra tompo malaza amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mampitorana isika rehetra. Miarahaba-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, tonga soa atao an-tranon'Andriamanitra. Fiadanan'ny tompony amintsika rehetra. Ary fandra miaona aminao indray androany maraina satria hitako hoe tsy sendrasendra ny fiaonana fa misy zavatra tiany tompo ampitaina indray. Araingany mba ahazo ianao akoany. Mba hevitra zay asain'ny tompo zaraina amintsika dia hoe mitomboa amin'ny fahatsarana. Ny zavatra rehetra namboarin'Andriamanitra raha vakinao amin'ny Baiboly, ozy ny Baiboly hoe hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Zany hoe tsisy kianana tsony zany ianao aloha zany azo azy. Fa mila mitombo ianao anatin'izay fahatsarana. Alleluia. Tadidira avana fa ny fahatsarana ny zavatra anankiray mila ekenao aloha voalohany. Ianao mila manaiky fa tsara ianao. Aza miandolo iteny hoe tsara ianao zany fa ianao aloha mila mahita. Amen. Masontsika zany mila misokatra. Mila mahita ny tegnantsika isika hoe olona manakory. Raha anao mbola tsy mahita ny tegnanao hoe olona manakory, misy zavatra tsy hitanao mihitsy. Amen. Manomboza mba mandresy lahatra ny tegnantsika hoe za misy fahatsarana atao anaty. Fahatsarana Jehova, fahatsaran'Andriamanitra. Anatinao io raha zany. Ny olona manko matetika dia ny problème foana no matetika ohatran'ny renitsika.
regnitsika hoe tsisy vola. Regny matetika tena helitsika agnatisika ao. Tsisy asa. Regny lasatra ny matevina be ary tena mitabataba mihitsy. Le tsisy foana mitatsika. Andanandray mba manomboka mijery le mba misy hoe ao anatinao misy fahatsara. Alleluia. Za manokana dia tiako foana mampafantatra hoe tsy misy zavatra tonga ho azy amin'ny fiainana raha tsy misy varavarana sokafan'Andriamanitra. Na dia eo ara ny fandraisan-dahatra ao sy ny fahitana ny tenanao fa tsara, mila misy olona koa mahita ny fahatsarana. Amen. Na tonga ny olona resy lahatra nanombo an'i Jesosy dia nanomboka nahita ny fahatsaran'i Jesosy izy. Ary efa matetika navelabelabelety foana fa mila olona ianao amin'ny fiainana. Tsy mainy tsy rabana zany e. Ny oloko miavona zany tsy tafavoaka amina fiainana. Ary nendray mahatonga ady sarotra amin'ny fiainantsika kristiana, amin'ny fiainantsika zanak'olombelo, tsy dia asany devoly loatra fa noho toetratsika. Resako zany misy fotoana hoe misy olona eo zany no ny avomavom-pamahana azy lasa halan'olo jiaby izy. Dia lazainy fa asany devoly. Lazainy fa misy nareo mbaba anao ny quartier misy ianao mba mifankazo aminao be ny olona io. Sanao le miangetsangetsaka, sanao le tsy miaraka olo, sanao le miavonavo, sanao le tsy presaka amin'olo tsony anarejany le dietlisy daholo zafa kristiana. Indray koa moa misy manadary mananjany koa tsika mbaba. Tsy mifampiresaka amina dietlisy zany misy ifindran'ny tromban'izay. Indray mananjany, zafa izy fo mbaba, za tsy mikorana aminareo. Non, tsy zany e, tsy mety zany. Fa ianao mila tsara fiarahamonina amin'olo, mila tsara fihabanana amin'olo, satria ny fiainana tsy vitanao rery fa mila olo. Izy tena anglisy eny milaza zany mihitsy hoe everybody needs somebody. Amin'ny fiainana, ninona zavatra ataon'Andriamanitra aminao dia tsy maintsy amin'ny alalan'olo. Zay zatotatotizay. Tsisy zavatra tonga ho azy ianao minandry moa nanao tetikety tambanonga anao misy vola fiainasana. Tsy mananjay. Naranao vony vavaka ino tampotampoka teo tonga dia feno da bambarinareo. Tsisy raha mananjay lazy dia hoe. Fa matoa zany misy zavatra tonga eny ampelantananao hoe na inona dia tamin'ny alalanao olo. Zay ny fiasan'Andriamanitra. Zay natonga ny Jesosy. Na Andriamanitra rehefa tonga teto ambony tany tsy misy eo antan'Andriamanitra dia mitsingevangeva fa izy mahazo bazarikely moa izy mitsingevangeva. Izy zao malahelo Jesosy. Tsy zany nataony fa niditra anatin'olo. Asazonareo zany. Niditra anatin'olo. Ka misy zavatra zany nendray raha diso miavona loatra anao tsy tonga ampelantananao. Dia tsy misy zavatra afaka mihetsika eto ambony tany ity raha tsy mampiasa olo Andriamanitra. Voalazan'ny Baiboly zany. Tsy manao na inona izy Jehovahandriamanitra raha tsy efa milazan'izany izy amin'ny alalan'ny mpaminany mpanao olo ane zany. Raha hitondra fanastanao anao Andriamanitra olona ampiasainy fa tsy rivotry mifofofofo. Tsy haiko fa zany tsirika amin'ny lafiny raha nisy rivotry. Tena ivy ny sery anahy. Tsy mananjany. Tsy maintsy misy olo foana. Ain'Andriamanitra anenao. Ka ao anatin'izay indrindra. Raha Andriamanitra zao ampiasanao amin'ny fomba mahery vaika dia tsy ho fantatrao mihitsy mihitsy zany raha tsy amin'ny alalanao olo. Misy olo manao mba nampianatra, misy olo mba nanatoro anao karan'izao fomba fanaovana ananjy, karan'ity, karan'ity. Raha jiaby. Ny tonga teto ambony tany ho azy Zanahary zany tsy tonga dia nanemba nantsingevangeva fa niseho tamin'olo. Dia tsy maintsy mijery olo koa. Maria ndraiky natao fitaovana. Niditra anatin'ny Maria io tao Jesosy Kristy. Rehefa tonga tao niezaka ihany Maria hoe ahoana tao izazy ity. Dia tsy maintsy naneky koa Josefa hitarimy anazy zay vao tafapetraka tanaty Egypte tao. Olo daholo zao zany. Tsy vitan'izany fa niezaka koa Maria niona tamin'ny Elizabeth nanomboka teo nientsy koa nizazy tanaty Egypte.
fa olo daholo zany zany hoe tsy maintsy misy karazana fihaonanao amin'olo fo zany fiainan'io vo mety fa nindray tsika diso miavo hoe any ana izy koa tsy olo karan'izao atsika ihany lasa tady te hisafisafidy hoe olo karan'izao ihany mety aminahy ary be da be ny olona diso fijery am'zany fomba fijery zany satria ao moa ny sasany miavo ny sasany ary tsy vitany hoe miavo fa tsy mila nizaniza ho izy ohatra zao tsika zao marina atsika zao fa atao mizono fa za malaza aminao fa misy olona ilaitsika foa mambadika fa tsy hoe aty foa ao anefa no lasa tsy mahazo révélation intsony amin'ny fiainana no zay avonavo azy za zao ile mibavaka olona ho andray andro ny olona io fa ho faty torana foana izy siteteky torana foana sady safo izy nefa olo tsy tiany zany olo ko tsy fiamoana mazoko izy amin'io fa sesiny tonga ho aza anao fiamoana mazoko tsy fiamoana azany zay tsy mety adiky olo fofoaty olo zoko tsy zaka zany koa tsy mbo zay raha mpahivona no satria za nahita efa nahita olo raha nararina ngoro oso zany dia nitanena tena ono ia tia iva araiky zay kalalao regny taneny kalalao fito taneny nampadivizy dinomony fa ody ngoro oso niny sasany anka to traitement mihitsy tsy biliko ately misy velon'izy io fa mandeha masoko nahita zany fa tsy raha hoe za mandenga ia misy mitariny mihitsy vanitsirabe zany misy raha marobe zay io hoany satria tia iva imagine io zany anka mikalalao nin'olo sasany tsy diazana zany dia mieko satria tia iva fa niny sasany izy fa marirara fa mifaty zokony anao zany ko asain'olo le votakivanao ke papaozany nagnano satria tia iva mpanompon'Andriamanitra tonga anylohanao dia mbola tadiavinao koa zokony sa zany dia nivaliko ampahindrena moa dia zaho zao sady zokony no zany no zany morina vita ananjy malakilaky no koa tsy tsefa fa anaty fono agny no malahelo azy mbola mizany ty ray aman-dreny ty izy am'izao kamo isy anazy ka betsaka ny olo vokatry ny avomavo misy zavatra tsy tafapita amin'ny fiainana mifidy olo atsika ary tsy vitsy ny fiangonana mitia vahiny indray nanarely misy magnotany ana miviagna fa matsika teo tady mba misy vahiny eny tsara misy vahiny aosy zay zany aminanjy raha tsy sangan'olo mila vahiny zany ary anako mba magnantso mba ataovitaovy le africain regny da atao atao africain io za io mbola io tsy saribao amitsy zamiko nanao mamadoga vahiny ity zany zay evlemena ataoko pandikatiny any mahiny za koa tsy hoe tsy tia vahiny fa tiako tenenina hoe mba aoka anao ahay mandray zay olona mba irano toko zany any hoe sekret avany mba hainao hoe mandray ny olona irano dia zay mahatonga ana magnano tranto reto hoe ny fiainana na inona raha tianao hitranga tsy maintsy amin'ny alalan'olo raha tia mpita hery aminao zao Andriamanitra olona sainy mampita hery ka raha anao zany tsy mahay magnaja ny olo io na magnano tsinitsinina ny olo io misy zavatra tsy mipita aminao zany na ovina na ovina da in'Andriamanitra ianao alleluia tsara olo fa feno zavatra tsara any anatitsika misy raha tsara ao anatsika ary ny olombelona rehetra na mivavaka na tsy mivavaka dia efa nametrahan'Andriamanitra zavatra tsara ny anatiny sady efa manana anjara zay efa voatengo anazy manokana raha mety tsy mikana misy raha tsara anatinao
Misy fotoana i Davida mpanjaka nivolagna mihitsy izy hoe eo amin'ny tany mahafinaritra izy no voafaritra ao anjara. Ka zanak'Andriamanitra antsika mino anareo ary mihevitra anao Andriamanitra. Amin'ny mahazanaka anao zany, donc zany anao manana ray aman-dreny, tsisy efa Andriamanitra. Alleluia. Ny ray aman-dreny rehetra dia mihevitra ny zanany daholo. Dia mivady zao tandalana teny dia efa nahazo korana zanakany dia akory atao izaza rehetra. Magnano ity magnano ity. Na dia efa mandeha ianao, mieritreritranao jiaby any amin'ny zanakanao. Ny ray aman-dreny rehetra dia mihevitra ny zanany. Ary tiako fantanao fa mitaonke maharainao anahy dia mihevitra anao zany. Miasa laoko foana isanandro. Tsy matory mbola tamin'ny romany regny zaka efa ny fo. Mivavaka ho anao, magnomana lesona omenanao. Mandiga foana reto zanaka reto. Fifaliana ho anary avana mahitanao mandrisy. Tena tsy afeniko zany. Faly za maregnanao hoe nitahina Andriamanitra. Faly za mahita fiainanao miova. Ao moa misy mieritreritra reto hoe mandigny raha avy aminare zany. Avelakitiny ko mandigny zay. Satria ny ankamaroan'olona io zany matetika resako zany tsisy jiaby ndraiky fo. Ny ankamaroan'olona matetika ko fotoana am-piangonana mahalana amin'ireo dia anaty ranona pastery. Tsy ianareo mahita anjareo le milatra koa fa mirava regny. Koa tsy devoliko aretina ny ilana mamaly akiko mivadikety. Mianan'izay misy raha karaha rivotro zay mikodigna anaty kibony. Indesy ny dokotera fa tsy hitana dokotera. Raha magnanjany mareo zava-boahatra. Mba magnontany anao koa zanao satria misy sasa zany mahita tegna ohatra mba magnatao akany mbo tsaratsara ratitra ny fo mbo sava edy raha anaty mibakiko amin'ny raha. Mbola mahazo t-shirt araiky bro. Marina mafy zany. Tsy mahazo. Donc zany alao anaty eritreritry zany. Iny za tsy miteny tsisy magnome nareo misy fotoana nareo misy magnome. Izy koa zany ndesina mofagna trano mofagna jirama école azon-jaza ko frais mandroso mibere voasilogna pepa. Tsy resaka business fa fitiavana n'Andriamanitra. Ary zany madiso hevitr'olo maro amizay. Lasa tsy apetsaka Andriamanitra anatin'ny olona heriny satria tady avadiky ny sasany business. Ary mahita le magnano business regny ny olo, dia veroderizy magnano business dao tolo jiaby. Tady dio ila magna fa matoa misy fausse marque, mbo misy koa ny vrai marque. Matoa misy faux pasteur, mbo misy koa aloha dia azava ny resaka. Fa tsy hoe fosque daholo zay hitanao a-bazary. Tsy misy iPhone na fosque amizao. Tsy midika koa zany tsy misy ny vrai. Ka mba eto pampahirezana anao hoe azadio fa mila olona ianao. Amen. Ny ray aman-dreny zao teo mihevitra nareo zany. Ary tiako raha mba hiatsara ny fiainana. Alleluia. Mba tiako aletika agnaty sainao andro any maraina. Fa na ratsy azy ianao, ohatra hoe nisy zavatra ratsy tamin'ny lasanao. Za nagnano an'izao paster, za fa navita an'ity, navita défaut gauche à droite. Ny lasanao tsy mamaritra ny hoavinao. Amen. Mety nisy karakina loto tany. Rehefa tonga av Jesosy ianao fafany amin'ny rano zany. Ny lasanao tsy mamaritra ny hoavinao. Fa ireny lasa regny mamola volanao regny ho amin'ny hoavy. Fa mola volana izy. Tsisy olo tsy nanana tantara ratsiny zany. Koa andeha hifamontany antsika aty tonga fa mirombiny folo. Mitokakaky dia anao miviavy anivonivona reky. Mimoenda rô azavavy. Fanananjany. Le sombo rehefa misy tantara daholo. Fa rehefa tonga amin'ny Jesosy io, ovan'i Jesosy. Amen. Karaha inonao nagnantsara voately ianao. Hitady fa tsy tonga rery any ianao fa mila olona. Mila olona. Misy oran'Andriamanitra anao tafahona amin'ity fiangonana ty. Tsy mamenatra na mba miteny zany. Fa tongato anao tsy maintsy mahazo fampianara, mahazo torohevitra na amin'ny ara-tanàna, amin'ny ara-nofo, na amin'ny fitondran-tena complet. Ary gago anao fiarahamonina tetety mahita fiovana.
hitako sahady ny fiovanao ary zany mino ny fiovanao resy lahatra fa tsy maintsy miova ianao laza hoe amen. Alleluia. Mijoro eto zany androany amin'ny maha-olo mba hosotra anao fa raha mbola eto zany tsy ho ravanao, mbola connecté aminah fogna anao tsy rava zany satria azoko amiko le herin'Andriamanitra ato anaty. Alleluia. Tsy rava zany anao, tsy possible. Oza hoe tsy possible. Ary hofanako ro karazana fagnambanimbanignanao amin'ny anarana Jesosy. Hofanako zay mety ho karazana fahafamaraka amin'ny fiainanao amin'ny anarana Jesosy. Tsy misy asany devoly afaka mikitika anao zany mandrakizay. Alleluia. Amen. Mba andro ao amin'ny bokin'ny Amosy ao dia niresaka ny Baiboly hoe amin'ny alalan'iza izy no iarenan'i Jakoba fa kely izy. Amin'ny alalan'iza izy no iarenan'i Jakoba fa kely izy. Rehefa zany i Jakoba zay efa nahazo tsodrano fa mbola tsy maintsy mitady olona izy iarenana. Matetika atsika rehefa kely amin'ny lafina zavatra maro, ohatra kely amin'ny fahalalana, kely ara-bola, kely amin'ny resaka relation, ny nofinofo betsaka nefa tsy fantatrao hoe ahoana ny miany. Misy karazany olona ohatran'izany ary nindray isity ameno anareo tratsinaka ohatran'izany lasa diso hitanao fa kely loatra ary tafiteny aranao nendray hoe olo karaha naty ro mandeha ho aiza. Fa iza ny olo andeha hianteraka, iza ny olo afaka magnanampy anazy satria relation anao mety tsy manana, vola anao mety tsy manana, fahaizana anazy teo mety tsy ampy loatra, diplôma ndesy ny karakara mety tsisy, mety mipetraka zay fagnotaniana zay. Mitovy amin'ny Jakoba hoe amin'ny alalan'iza izy miarenan'i Jakoba fa kely izy. Ny zavatra misy ny tsy fahana olo anankiray tsy hay safidy ny fiainana. Raha vo olo izy tsy manana lasa tsy manana soa koa izy. Zay mahatonga olo sasany na dia te hihinan-kena raha tsy maintsy ranonanana fo satria ny tsy fananana dia manakana olona tsy hay safidy ny fiainana. Zany mahatonga antsika indrindra ny malagasy rehefa tonga dia hividy zavatra tsy tafijery qualité intsony fa tonga dia tafijery prix. Otrino izy la plupart mitsofoka magasin tsy mijery hoe tsara dia sa ratsy, hoe otrino agnaran-jazy manao ohatronahy dia agnaran'izy manao inona ny mamaty andregny faritany tsy fisina tsy tonga dia fantatra fa mandeha olo tsisy raha izy fa mandeha magasin tonga dia prix mameky anazy tsy jerevany aby hoe qualité manakory no tonga dia efa amin'ny etikety eny otrino satria zay mety hoe sy beky tsy azo mila anaty posy manakana olona tsy hay safidy. Olona tahaka ny ahoana no ilainao mba hitsangananao. Fa mitanina azy eo valitsika androany. Raha tianao hiady tsara ny fiainanao olo karakory, voalohany indrindra mila olona mitondra fahasoavana. Izay karazan'olo zay zalavirina amin'ny fiainanao mihitsy, olo mitondra fahasoavana. Iny fantatra foana, tsy mila publier, tsy mila atao resabe, fa tonga dia fantatra foana iry karazan'olo rey mitondra fahasoavana. Ka ny olona mitondra fahasoavana na dia ataoko hoe teny indray mandeha monja, teny indray mandeha monja dia afaka ny ampitsaka ny adinao. Alleluia. Ohatra izy nivolana raha araiky fo ampy jerevy tsara ny amin'i Jesosy raha namoaka ny Lazarosy avy tao am-pasana tsy misy raha marobe fa ozy avy tabelany tao hoe ry Lazarosy ozy mivo. Ka ny olo-pasoavana rehefa tsy mila mikasika anao aby izy fa teny zay mahatonga na eto ndraindray anao gaga za matetika mitsodrano satria azoko antoka fa teny indray mandeha monja efa ampanokatra varavarana arakasa enfiainana. Alleluia. Regny olo reny zany nomen'Andriamanitra fahefana na hoe autorité ary regny olo reny koa afaka mamorona atmosfera. Io izy rehefa tia mamorona atmosfera na fagagana misy fagagana
Tiamorona izy atmosphère délivrance, misy délivrance. Tiamorona izy atmosphère fitahina, misy olo voatara anatin'le saly. Alléluia. Ary David dia voalaza fa mihoatra noho ny miaramila 10,000 izy raiky. Afindra aminao zany androany. Ary tsofoko rano antsoa mety mihitsy ny fiainana raha tsy eo anao. Tsofoko rano mba hivadika olona important amizay ampy zay miainanao tao anatin'ny tsy fahombiazana. Alléluia. Amen. Amen. Ary mihaona amin'olo pasoavana ianao androany. Alléluia. Tsy haiko zao mba ohatrany ahoana ny fijerinao ny tenanao. Mandinia kely ianao agnatin'ny sekondra vitsy. Makarakory mba fahitanao. Ohatrany hoe alefilefaso kely any an-tramonare zay ny sainao anao. Raha mbola indry ila mimpandrena tsy voavaly lany tsisy raha topo agnatiny ohatrohatra. Andeha ely an-tramonare tsika manao. Da levolevo vologno hoe karakarakôry situation misy. E olo manao ahoana ianao. Mitenena koa zany tsy hoe andeha afrein-tegna anao na herigny tegna anao mba tiako ho hita hoe ohatrany ahoana fa ho hitanao fa hovany Jesosy. Toe-tsaina anao raha sinabavy mila miova. Raha tianao hiova fiainanao toe-tsainao. Alao agnaty fomba fijery sy fomba fisainana hoe olo sahirana zany. Ndana mampiriny tsara ny trano. Vidy zavatra vaovao foana no mampietry trano. Ataovy madio tsara ao anatin'ny chambre-nareo mivady. Ataovy ara-dalàna raha jiaby apetrapetraka mba halamina fa ireny zavatra ireny miantso fahasoavana. Amen. Fa raha anao zany karazan'le olona désordre dia mampalahelo fa tsy misy fitahina ho tonga zany. Hitahinao any Andriamanitra. Alléluia. Tiako ampatsiahivona anao fa misy osotra atao amin'ity fiangonana misy antsika. Raha miteny an'izany ao tsy mipoerapoera fa zay le izy. Ka raha ataonao zao raha hiteninao hoe lalahy dia lalahy anao zay. Raha hiteninao hoe viavy viavy anao zay. Raha hiteninao hoe mpiasany ambatovy mpiasany ambatovy anao. Ka raha hiteny aminao koa za hoe misy osotra misy. Ary tsy azo testé. Tahiny tompo anao. Alléluia. Ary nizanizy ianao tonga eto androany io ahita ny masonao. Satria izy efa nanomako didy hoe hivadika hono Betesda ao ato toerana. Nizanizy tongotra manitsaka eto androany maraina hoe sy atmosfera faraga mitsango eto. Laza hoe amen. Alléluia. Amen. Amen. Hitahinao ny Andriamanitra. Alléluia. Teny indray mbava no nanovany Petera ny fiainan'le malemy teo mavadiny tsara indry. Teny indray mbava no nanovany Petera ny fiainan'le malemy teo mavadiny tsara indry. Raha ny fijery ny fianakaviny dia ho mpangataka mandrapahafaty ralahy. Nefa le olo-pasoavana nanovany zany tao anatin'ny ndray ny maso. Mety misy olona zao mieritreritra hoe anao fa tsisy hevitra tsony. Araka le fijerom-bavolombelona mba nataony le ray aman-dreny teto ray aman-dreny. Za sûr certain fa raha ny famille nieritreritra hoe atory ambony fandraina mandrakizay izy. Fa so ihany fa mba nijery ny fandaratsika tamin'ny tele izy nandray vavaka izy. Teoneo izy sitrany. Kan zao raha misy olona mahita dia very sasany hoe olona karamely pastera zao reny dia asainy makitsambony ery dia asainy zany daholo. Satria za be da be mietreritra fa raha vao misy ny fosika dia very zareo fa fosika daholo jiaby. Amatoa misy ny fausse marque, misy koa ny vrai marque. Alléluia. Tahin'Andriamanitra ianao. Nangalany io lehilahy io tamin'ny fijaliana. Raha ny fianakaviano zao dia nieritreritra fa hoe eo izy mandrakizay. Ka aza masarana amin'olo misy fahasoavana ny fiainanao. Raha mbola azonao atao ihany aza sarana. Forseo mihitsy mandeha eto matititity. Matonga ny maraina vaovao sy ny batongavy eto mba maka ny anjaranao.
Mitseto anao mivavaka fa rehefa taratasy laka misy ariva mba tongavy eto mandray fahasoava. Alleluia. Amen. Ary za dia mitsodrano fa tsy ara-manty amin'ny fanirina zany ianao, fa tsy maintsy ho tanteraka melohany ara-manety amin'ny fanirina. Anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Satria nataon'Andriamanitra mifanina amin'olo pasoavana. Amen. Atsangan'Andriamanitra amin'izay ny fiainanao. Jerevitsika tsara le tantaran'i Jesosy teo fa mila nanatona ny Elisabeta ho Maria tamin'izy bevokan'i Jesosy. Raha tena manaraka tsara ianao, tsy mihetsika mihitsy ny zaza tao kibon'i Maria raha tsy nahita ny John. Satria Elisabeta tamin'io bevokan'i John. Zany ireo zany zavatra efa karazany efa profesia hoe mila mihoana reo olona. Bevoka foa Maria ela be, fa tsara mbola nisy verset milaza hoe mihetsika azy Maria. Fa tamin'io fioanany izy sy Elisabeta io zareo roa samy bevoka. Izy maraka tsy vonaka. Itsare ozy Maria, izy Elisabeta. Fanaka Jesoa. Miaraka tamin'iny mihetsika le zaza. Za mahita mitsika mihoana zao misy raha mihetsika ny fiainanao. Misy raha mihetsika ty, sasany bevoka grossiste, sasany bevoka klinika, bevoka tsy haiko ino asa manakory, fitahina manakory, fa ihetsika manomboka androany ary teraka lasa hitamasa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Tsy maintsy misy olona mifanina aminao anetsika an'ilay nofonofonao mba ho tonga zava-misy. Ary amin'ity androany maraina ity, amin'ny alalan'ny fahitanao anahy eto androany, anjaranao no mandresy. Alleluia. Amen. Atao anaty trano iterahana anao. Atao anaty salle d'accouchement. Mivoaka avy eo no misy raha marobe ho teraka. Zagaga raha andre appel isan-karazana. Misy karazana telefôny satria atao anaty salle d'accouchement. Amen. Ary tsofoka rano koa anao hifanina amin'olona faran'izay manambola. Secret anankiray zay raha tia tonga ho fatsana. Misy olona irevana tsy mifanina amin'izany. Soferina posy regny mifanina. Dia tsisy maratsiana. Misy ongiriry koa zany. Mandesy gojo koa raha miseho. Regny mba misy mitondra ananjy gojo miny. Naka, vivavako. Mandesy n'olo tikitika bojo. Regny tsony. Fa tena ho ataon'Andriamanitra no hifanina amin'ireo olona faran'izay manambola. Misy dimy ndraiky marenjy manambola. Zany mavoanao hoe. Fa raha tsaratsara fa tsy tiana. Misy olo rehefa dia maharary fôgo mareny paster mbola manana. Andrei mako vola fa ary ino ny raha volana. Tsy raha volanao ety. Vingbing koa. Misy olo dia magnano zany e. Tsy haiko mihitsy ny tanety teny paster. Ika fa mivola, tsy maintsy misy vala fa. Hitanao regny olo mankahala resaka fampianarana mikasika raha bola regny raha mikatramono fo. Olo koa tsisy zany revana tsy lengalenga foana ny fiainany. Olo koa sahirana lava zany tsy mahavita manombo Zagnahary. Tadio zany. Anao maroko voana dia tongotro anao va depo mbola depo mbola dia ongotra fo. Tsy le makatrapo valise jiaby. Mary a. Dia ilaza ve anao tsara Andriamanitra nefa voana dia tongotro. Aleno mba atoro, mba tsofony rano, mba hotahin'Andriamanitra. Alleluia. Angala fifaliana ho anahy tonga amin'ny mega eglise tonga bilinao mameno anazy. Ovignitra amin'izay haiko olo fitendeo. Ay tompony. Sodrano anao zaho mba hifanena amin'olona faran'izay manana. Ary hiara-iasa anao. Lasa fitahina ho anao amin'ny projet-nao eo. Satria na tigna na tsy tigna
Tsy misy zavatra za afaka realizena zany raha tsy mifanina manolo. Za zao natonga na ohatran'izao. Tsy haiko karakory mba fahitanao anahy, nisy olo mifanina taminahy. Fa iny Jesosy ianao. Fa tsy afaka hiteny za anaty tambony pitipitry karaha tady fany am'le za dia za takely sabako osona gageza. Tsy maintsy nisy olo mifanina. Izy nombe zany? Tsy maintsy nisy olo mifanina. Na eo amin'ny alalana varotro, na eo amin'ny alalana fanarahana, amin'ny setra maro isan-karazany. Alleluia. Ary ohatra mody amorona n'Andriamanitra sy zay zany hoe mody hoe misy an'izao mba hiaonanareo fotsiny. Zay fotsiny. Ary mbola mamerina misodrano zao fa tsy maintsy miaona amin'ny olona. Alleluia. Connecté amin'olona multimilliardaire am'izay. Alleluia. Manomboka ho afa-po ianao ny amin'ny fiainanao. Sady laza fa kay arô sotra rô fiainana. Zambozombany voky babanao hatrandreto hoe sarotra ny fiainana. Mba mitsodrano anao za mba ahita hoe mora ny fiainana. Alleluia. Za koa tsy hoe te hitariky an'sainao amina resaka vola. Fa mila tonga saina aloha ianao fa nenga tao amin'ny tontolo mifarana namorona ny tontolo aralofa. Jerevy Jesosy Kristy nampanantena fa hiaray sakafo aminy isika tonga any an-danitra. Hiaray sakafo ka tsika. Asika meniko fo. Jerevy koa ilay anjely namangy any Abrahama fa ny sakafo mihina. Ny Baiboly dia milaza hoe miario izy arena tsara ho anareo any an-danitra. Ka ny olona mamafy aty an-tany tompoko anana tsara trano tsara any an-danitra. Sady hoe io tontolo ara-panasy ara-mofo zany misy raha itovitovizany. Zareo izy rehefa tonga an-danitra eo anao misy kilasy koko, misy kilasin'olo farany manan-draha koko. Misy le mampalahelo. Ny fananan-draha an-danitra nefa tsy hoe zay namon'olona, zay nanano business farany gidagida. Fa zay nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay n'olo farany manan-draha. Anao misy grady eo. Misy grady. Ny anisan'ny mampitombo grady tonga an-danitra dia nisan'ny olo mitombonona andeha nivavaka. Zoky daholo ny fagnano fa nitombonona andeha nivavaka. Ka atsika mbo aza dia mahity vava loatra. Mba tsy hosahirana anao tonga an-danitra. Anao misy trano. Ny fagnamboarana trano dia izy ataontsika. Ny fomandray ny trano dia toriteny. Elan'izany mandeha mitory filazantsara gauche à droite. Fagnamboarana an'ilay trano amin'ny daholo. Iny Jesosy ianao. Alleluia. Ary efa nisy raha karan'izany eo ndray andro. Nisy raha matoa mpanan-karena be hoy. Nidiny Jesosy ny visite ny lanitra ilay. Rehefa tonga atao zany ny Petera zany no nitsena anazy. Ary tonga dia fantany eo. Akory Petera! Aozy eo. Mbola lafo tany Petera finantsona. Aza raha zany ny idôla Petera. Raha fa gesta foana izy zany nafantatra ny Petera. Dia nitsenen'ny Petera moa izy. Dia nandeha zany Petera nanatra ananjy mandeha hijery trano. Faly be izy nahita trano lavo be toy sady mahafinaritra. Aozy eo Petera. Efa nanoko izy. Aozy. Izy minivy lavitra tara. Itry izy zany mpanan-karena be taty ambony tany. Dia veriny hoe karakaraha koa zany izy akany. Izy ndraiky dia tafiditra ka. Tafiditra lanitra izy. Fa ao izy ny Baiboly misy fitoerana maro. Ao an-tranony raiky izy misy fitoerana maro. Ary ao misy fanaka omem-boninahitra. Ary misy fanaka alay-baraka. Tonga any zany novoagago ora ipetraha. Mineriano karaha ty. Dia faly be zany madama ty. Fa nindesiny tany. Fa ozy Petera vo ile nanondro trano ony izy. Iviny e? Itsy amara? Ako aza mitsofo? Ozy Petera. Eky anao fo ozy Petera tsy mitsofotsofoka ako. Tsofo iza sa? Ozy Petera fo. Abafanaky misy araiky ategnanao. Dia ino izy nareo? Trano kely mitovy amin'ny trano na gardien regny nina. Ia.
chateau be io tramon'ny mpiasany tambony tany zany. Mety reto hoe anao taty patron tonga any ianao resy ny mpiasanao. Mpiasany io ny raha vignirany foana isika andeha hivavaka. Hitany mitondra fanatitra 2 arivo zay no midiakaniva. Izy mety tsy mba mafoy reny dia lasa hipiasany iny nahazo tombotsoa tonga tany. Satria mipoitra tamiko avy takany le mpiasany tombony le trano ngezabe tsara kay ny mpiasany tramony le raha matoy dia tia ambony tany. Ka za dia mba magnanitra antsika zanak'iziona mpanan-karena jiaby. Alleluia. Magnanitra anao zany afaky nilamina tsara ianao aty an-tany fa rehefa any an-danitra ianao ho hitanao raha tsy miova ianao fandana mba miova. Ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Ndana mba mifantoka amin'ny asan'Andriamanitra satria agnatin'ny zavatra rehetra zany rehefa nanomita iny tokoa. Ary mbola aveko ihany fa Andriamanitra rehefa hita ianao tsy voatery vola nomeny ianao. Matetika ataony mifanena amin'olona anao. Ataony mifanena amin'olona. Dia vokatry ny fihaonana iny misy fipoahana amin'izay. Za hoe misy fipoahana. Tsy maintsy mila olona levana antsika. Alleluia. Amen. Ary io fahaizanao miaraka olona io no anova ny fiainanao. Ka anao zany ndana mba manomboka misafidy deny zao. Izy daholo ny olona hiara-dalana. Misy karazan'olona rehefa tsy tokony hiara-dalana aminao intsony. Satria misy karazan'olona lota ny agnarany. Manakana ny fisiany Isakanao. Misy karazan'olona Jona ny agnarany. Miteraka samorovoro amin'ny fiainanao. Misy karazan'olona Ismaela ny agnarany, Agara ny agnarany, mila isarahanao. Ndana mba jereo hoe n'olona iarahanao ve olona manana n'Andriamanitra. Fa io any la sinabavy na hoela anenenanao tangneso raha volavo. Anenenanao efa fantanao zao fa olona tsy tokony hiara-dalana aminao mbola misisika fogna. Teraka nenina zany. Manapa-hevitra deny zao isafidy hoe iza ny olona tokony miaraka mandeha. Efa nampianariko anao ombeny. Andriamanitra mandidy atsika hitia ny olona rehetra fa tsy manao forcé atsika hinamana amin'olona rehetra. Na i Jesosy aza nanazava tato anaty Baiboly tato. Rehefa niresaka tamin'ny mpianatra hoe ianareo ozy ny tena sakaiza. Raha mitandrina ny didiko ianareo. Donc zany tsy tokony ho namanao mihitsy ny olona anankiray raha tsy misy zavatra mba hitoviza. Ahoana moa riavana anao anambady fa olo tsy mivavaka le ny ataonao va. Itia olona ihany ianao zay miresy lata amina fivavahana, olo tsy tia fivavahana ndraiky ny tianao atao sipa. Mandeha magnano sipa rehetra. Raha tsy agnarana hoe sipa. Asa teny sinoa dia hoe sipa hoa. Tahin'Andriamanitra dinio deny zao. Ary mba fidifidio ny olona atao namana. Satria misy amin'ny olona anankiray tonga amin'ny fiainanao mitondra fahasoavana. Fa misy le karazan'olona tonga amin'ny fiainanao mitondra ozo. Ka raha sanatry ny vava mifanena amin'ilay mitondra ozo, fampitenany ao ambany. Kaza sina aigna maso mihitsy. Io ny tsy voatery hiara-dalana. Mifamontsafa manjary atao. Satria tsika manana zo mihitsy tian'ny olona rehetra fa tsy voatery hinamana amin'olona rehetra. Misy karazana sokajin'olona apetrao manomboka zao hoe olo fantatra. Na avana rehefa hitanao fitady tsy anjary raha atao olo fantatra. Tsy voatery. Tsy misy avana ane miforcé anao andeha hanombo sampy. Misy avana ane miforcé anao andeha hanao karazana ditra isan-karazany. Zany ve le tokony hiarahanao. Anao mba efa mahalala, ianao mba fa resy lahatra amin'ny tompo. Ka zay zavatra zay mandesiko ampieritreritra anao amin'ny herinandro ity. Ary faraniko amin'ilay teny hoe ho tain'Andriamanitra ny herinandronao amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao hiaraka hisaotra ny tombosika.
Misotonao zay Jesosy io, makasitraka anao zay amin'ny fotoanandroany ity. Tsapanay sady renay fa teto ianao miasa tao amin'ny fiainanay. Ianao ny Andriamanitra manankarem-pahasoavana. Maneho ny voninahninao taminay teto indray ianao androany tamin'ny alalan'ny teny. Aoka Tompo mba tena ho voatazy rehetra nandreny teny. Aoka mba hivadika fiainanao an-tsiraray avy ny teny zay ndrenesy. Mandray ny hery sy fahefana manapatapaka ny zoka rehetra. Mandevina ny fatorana rehetra. Mandoro ny zavatra tsy nambolen'ny tanan'Andriamanitra ho fiainanao. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy. Ro fanelikelelina demoniaka rehetra. Na viaiza na viaiza. Aoka ho fona tsy anankely tsy anapahefana amin'ny fiainanao intsony ny fahosaviana. Iala ao anatin'ny fisainanao ny fahatsiarovantena ho resy. Mitsodranao manomboka ahita ianao ny fanebiazan'Andriamanitra ao anatinao. Manomboka ahita ianao ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatinao. Mitsodranao mba ho mpandresy ary manotra no ny mpandresy. Manonona fahasoavan'Andriamanitra iraikitra ho fiainanao. Anova ny tantaranao any Jesosy ary tierinandro ity hisokatra ho anao ny fahasoavana ahafahanao mahita fa lehibe n'Andriamanitra. Misy saotra to mankasitraka anao zay, mitsaoka anao zay. Oka mitiandro any marina ity ho isosotra hidina amin'ny lohanao. Amadika ny tantara rehetra. Anana ny enatra sy ny fahafabaraka. Anaisy manao karazana blocage spirituel rehetra. Tsofoko rano ianao mba hifanena amin'ireo olom-pahasoavana izay ho fitahina ho anao. Hifanena ianao amin'ireo olona afaka ny ampianatra anao zava-panahy. Anosika ianao amin'ny tsaratsara kokoa. Mitsodrano mpandresy mandrakizay ary hitombo amin'ny fahatsarana. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazotoerana vetivetsika. Alleluia. Zay rehefa